zany dia fotoana nanaovana nanam-paterahana ireo mpandeha-tany vaovao ireo fiainana mampandefitany azy. Izany moa dia tafiditra indrindra ao anatin'ny politika fanjakana ny amin'ny fanatsarana sy fanavozana taminy fananakany otravasia. Misy moa politika fanjakana manapakeraky an'izany dia tafiditra indrindra ao anatin'izay izao fampirona isan'ny andefitany izao mba indrindrindrindra ahafahana manapakeraky foana amin'ilay hoe fampiadanana ny malagasy amin'ny tany. Izay mihitsy ilay hoe mbola tsy maharaka ilay isa ary nahoana mivoaka ireo olona nanao fianarana dimy-polo ireo mbola tsy ampy any kanefa naizany amin'izany dia ampitolona ame-dalana ny fananana isa mba mahampy azy satria tsy mahasahana Madagasikara iray manontolo izay na mitambatra ny mpandefitany avy amin'ny kazam-panjakana sy raha ny tena tano misy dia misy hoe tsy maintsy misahana tany-takiny aolana salamizany fa kosa hoe asa tokony atao dia tokony tanteraky ny mpandefitany hatramin'ny toerana faran'izay ny asa fandefesantany. Ny olona zany dia hoe mbola vitsy izay araka ny fanamboarana monsieur le SDT hoe mbola tsy mahafeno Madagasikara kanefa isoran'Andriamanitra efa nisy ny 2020 zany dia isa-taona zany izay miezaka mamoaka mampitombo isan'io géomètre expert io mba ahafahana manantona ny vahoaka zany amin'ilay fanaovana ny asa fandefesantany. Ny olana moa zany dia hoe mbola araka an'izay hoe ny avy any am-potony mihitsy zany no mbola vitsy satria ny école polytechnique ihany mantsy zao no mamoaka ingénieur ho lasa géomètre expert dia tsy manana afa-tsy io école io ihany tsika loatra eto dia zay avoakan'io any dia io aloha zany no afaka manao an'ilay fiainana. Mbola misy ihany koa nefa reo namana izy efa ingénieur any mandehandeha any efa anjatony maro izy ireo izay manombatomana hoe eo amin'ny 300 fa mbola tsy niditra amin'ity sehatra ty no ny antony tsy fantatra loatra hoe inona ny tsy mahatonga andrao hiditra amin'ilay izy fa manao antsy izay hoe midira fa mbola ilay firenena zany misy be dia be any Afrika amin'izao fotoana izao ny ingénieur géomètre topographe izay tokony anatevindarina anay nefa mbola tsy mety miditra moa zany amin'izao dia mbola miantso azy zay tamin'izao. Ny géomètre expert zany zao eo amin'ny 90 eo zany nisany eo table de l'ordre tanora malagasy mba hiditra amin'izy io satria sehatra anankiray mbola malalaka be ilay izy ary iverina hoe mahaverina tsara ny tanora ilay izy ary ny tanora misy mitadiavina hiditra amin'ilay izy. Ny ady-tany manko misy antony maro mety mahatonga azy tsy voatery géomètre expert loatra no mahatonga azy fa noho mety mihitsy koa hoe ny olona tsy mikarakara an'ilay fanontany na mety hoe ombotan'ny olona koa ny borna dia miteraka fifanitsahana tsy misy antony maro mahatonga azy tsy afaka analysentsika amina facteur anankiray fa misy facteur be dia be no mahatonga ny ady-tany ka zay ary zay misy ange ny asan'io lavitra mandamina mandrindra an'izay hoe miady raha ohatra misy lavara hoe tsy mifanaraka iketytsika vahoaka hoe tsy mety dia malalaka ao amin'ny ordre de géomètre expert manao filazana isika na fitarainana hoe fa manaramaso ny ordre manaramaso ny asan'ny géomètre zay mitsy ny asany manao formation manofana manaramaso ary mampanaja ny rafitra zay misy